Bijouterie Pantsou, manolotra anao ny Logité. Omaly ny fidiran'ny mpianatra miaraka amin'ny stylo Flair, Pitch sy Jetline. Flair, stylo pour tous. Manolotra anao ny Logité. Monto Plus, misy amin'ny tsirony maro azo isafidianana. Manolotra anao ny Logité. Choupi, plaisir et sourire à partager. Manolotra anao ny Logité. Tena manadio be mihitsy. Manara ny Logité miaraka amin'ny extra propre. Tompiny fahadiovana. Ankafizo ny Logité miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro no mampazotomana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Paperline, le choix de votre succès. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Talata fahavalo ny volana septambra tonga soa tao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao miaraba ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy ireto ny lohatenitsika. Voalohan'ny volana aogositra hatramin'ny 17 ny volana septambra lasa teo miisa valo hatreto ireo trangana pesta hita ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Mizotra tampilaminana tamin'ny ankapobeny fanadinana bakalorea nanomboka omaly misy raha teo ny lamina manokana apetraka eran'ireo foibe mpanadinana. Niakatra 500 hatramin'ny 100 ariary ny vidim-bary eny an-tsena nanomboka tamin'ny herinandro iny. 30 andro no fehim-potoana napetraky ny teo anivon'ny zandarmaria pirenena hamerenana ny fandriam-pahalemana eto Madagasikara. Any ivelany any Filipina tafiakatra 70 mahery ireo namony ainy vokatry ny fandalovan'ireo doza mahery vaika tany an-toerana. Azana mpanazana indray irenao tompoko lahy sy tompoko vavy anaraka hatramin'ny farany fampahalalam-baovao tsika amin'ity androany ity. Ny zanam-pandaharana teny anglisy ny Oyanao ny Insolita ary ny vahintsika Francis Turbo no iandrakotra kosa ny tapany faharoa amin'ity takariva ity fa iaran'olotra aminao ny Actus ny La Une ny tena Koutchiri Edouard sy Miora Miaranjatovo. Paperline, le choix de votre succès. Au rythme des couleurs Orlac. Trouvez Orlac partout à Madagascar. Ny lokon'ny vaovao miaraka amin'ny Orlac. Araka ny fanambara taminao teo ary dia manvalo ny trangana pesta tsikasitry ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Izany dia nanomboka ny voalohan'ny volana aogositra hatramin'ny 17 ny volana septambra teo akoatra ny tany amorony mani isan'ny toerana nahitana olona nahina ho marary ny pesta ihany koa tany Ambalavao sy Ankasibe mitatitra ny Antsiprian sy ny fanazavana makasika izay miary sorojo ravaka sika sambola manana. Ankasibe, Ambalavao, Ambositra, Fandriana ary Ambatofinandrahana ireo toeran'ireo no nahitana tranga miisa valo izay nahina fa pesta nanomboka ny 2 aogositra hatramin'ny 13 septambra teo araka ny fampitam-baovao avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Roa no namony ainy ho iatrany tatitra voaray ka ny iray nahina ho voan'ny pesta Totarimo maty tamin'ny 7 septambra tany amin'ny komune ny fiadanana Kazobe tsy namonjy toko-pahasalamana fa maty tany an-tokantrano. Tamin'io kateny Kazobe io nisy olona 13 no fanerasera taminy manao chimioprophylaxie de contact ny ilazana azy zany hoe omena fanafody sahady mba ialana fiahiahina hoe ny findran'ilay aretin'ilay olona maty teo dia nisy trano teo amin'ny 120 no nanaovana fandiovana désinfection sy désinsectisation. Tany Ambalavao kosa ny namony ainy faharoa tamin'ny 9 septambra nahina ho voan'ny pesta retitratra nomena fanafody avy hatrany ireo olona 13 ny fanerasera tamin'ilay maty isoroana ny fifindran'ny aretiny
misy araky amby folo kosa ny trano norarahana ranom-panafody mamono parasy sy bakteria. Mandainga amin'ny ministera raha ny teny hoe ho foananay ny pesta tsy nisy ny tenen'izany kosa aloha ary ny fanarahana dia ny hoe raha mbola misy ny trangana pesta ny fanatonana tobim-pahasalamana ny voalohany indrindra fa raha ohatra ka tsy izay nandehanana voalohany dia mety mbola hifanena amin'ny fahafatesana foana isika. Pesta pulmonaire tsy tokony tranga raha tsy mandalo amin'ny atao hoe pesta bubonique. Rehefa ny pesta todi-tariminy tsy voatsabo dia vadika moramora ho pesta pulmonaire izay mamona ao anatin'ny 420 ora na farafabetsany 770 ora. Mangataka fiara-miasa amin'ny rehetra ny ministera ny fahasalamam-bahoaka amin'ny ady amin'ny valana aretina pesta. Voalaza raha teo fa misy ny fepetra raisina mialoha mandritra ary aoriany ny trangana aretina pesta. Le tany Moromanio moa ton district. Anaraka ny matoam-baovao matoan-datsoratra eto amin'ny logité sika na ny édito izany. Samy nanamarika ny fandalovany avokoa ireo mpitantana ny fandimby teto amin'ny firenena na teo amin'ny lafiny tsara izany ny atao amin'ny lafiny ratsy. Hatreto nefa raha itotia ny tantara dia sasatry ny miarina ny firenena satria tsy nisy ny fitohizan'ny vinanasa ny todika tamin'ny tena fampandrosoana marina ny Madagasikara. Ny tena hitarafana sy hijerena ny fahendren'ny mpitondra dia ny fahaizana mijoro sy mijery ny ampitso tsy amin'ny alalan'ny fahaizana mandahateny ihany na amin'ny fahaizana manadio tena fa amin'ny fahaizana mitodika sy mijery ny hoavy ny taranaka any afara ihany koa. Efa novoizin'ny kandida sy filoha teo aloha Rajaonary Mampianina Hery izany ary hojerentsika anatin'ny tsy matoa an-dahatsoratra ny sampana fampahalalam-baovao ity. Misy afa-tsy ireo tsy matoky tena no mitady ny fomba rehetra anakorontanana ny lamima maty paika apetraky ny besiny maro ho an'ny tombontsoa iraisana. Izy ireo izay mihevitra hatrany fa tsy hanana ny toerany ary tsy ho afaka hisongadina raha tsy amin'izay lalana izay. Ny taratra izay toe-tsaina lomorina izay nanomboka tamin'ny ady natao tamin'ireo mpanjana tany nahafahan'ireo mpanjanaka na lala mialoha ny paikady rehetra nataon'ireo mahery fo tsy nanaiky lembenana satria nisy ny mpamadika. Taorian'ny fiverenan'ny fahaleovan-tena mpitondra maromaro no nifandimby saingy miovandrina miovasata ny farana tamin'ny fitantanany teo alohan'ny asany sy ny politika mpampandrosoana napetrany. Fomba fijery hafa no apetraky ny taoriana manampitrotraka ny fahasarotan'ny fandraisana fahefana vaovao ny takaitra napetraky ny fialan'ny mpitondra teo aloha tsy mbola nisy taorian'ny taona 1770 fifanolorana fahefana tamin'ny fomba tony na ahafahana nametrapetraka ny fitohizan'ny asa teo amin'ny mpandimby sy ilay nodimbiasina raha tsy tamin'ny herinandro ambony naloran'ny filoha Rajaonary Mampianina ny raharaham-panjakana ho sahan'ny lehibe mpanjakana Rivotra Rakotovao. Ny malagasy rehetra dia manana sombo-tadidy amin'ny tantaran'ny fiainan'ny firenena sy tamin'ireo nitondra azy avokoa tao ireo izay nalaza tamin'ny fanonganam-panjakana vao maika nampiditra angan'ny firenena zara fa nahita mangirana taorian'ny fiovana tsy maintsy natrehana. Ankehitriny dia inina ho lavina sy hovaina aza izay tantara izay dia mitsikafina eny ihany ary hitan'ny malagasy sasatry ny miarina. Toy ihany koa anefa ireo izay tsikivy teo ampahitana izay fahavoazana izay ka niezaka nanolotra vahaolana fa tsy nitazapotsiny ny fahorian'ny vahoaka. Nampiavaka ny filoha teo aloha Rajaonary Mampianina Hery ny fananana ny fikirizana satria nateo aza ny fanarabirabiana sy fanaratsiana manoloana ny fahasarotan'ny asa dia ainy hatrany ny nametraka fa tsy misy afa-tsy ny fanohizana ny lalana ny arahana ny diavina no ahatafitana soamantsaratra amin'ny farany. Tsy politika mofo fa politika ny ampitso izay no nampiasain'ny kandida larana faharoambin'ny folo nandritra ny fotoam-piasany antony nametrahany ny vinan'ny fisandratana ka namaritany ny figohana ny vokatsoa amin'izany ho an'ny taona 340. Vina lavitrezaka izay anaporofony fa noavin'ny taranaka ny tena laram-pahamehana. Efa napetra ny 4 taona lasa izay ny hoe ny anio sahanina ny ampitso omanina. Foto-kevitra mitaratra ny tsy fijerena afa-tsy ny tena fa ny fijerena ny hafa dia ireo izay hianteheran'ny rahampitso. Niarina tomboka tamin'ny fiarenana vokatry ny fahatrana lalan'olovaina tsy fidiny nateraka ireo krizy nahazo an'i Madagasikara ny fitsonjovana dian'izao sahady ny lalak'izoran'i Madagasikara aoriana kely ao. Io lay démarrage économique et social
fakana ainga vaovao ho an'ny toe-karena sy ny sosialy. Efa niarana hita ireo asa mifanaraka tamin'izany dia ny fananganan'ireo fotodrafitrasa fototra natsangana ny sekoly no atsaraina ahafahanzaza malagasy rehetra azo fanabeazana sy fampianarana sahaza rehefa tsy afananararoatra izany antaonany maro. Eo ihany koa ireo tobi-pitsaboana azona antoka fa ny vahoaka salama ihany no afaka mitondra vokatra fampandrosoana ho an'ny firenena. Ny fijerena ny fanatsarana ny fitandrona ny filaminana tamin'ny alalan'ny fametrahana toby miaramila na ihany koa fanovana fomba fiasa teo amin'ireo heverina ho tandroka aron-voziny mba hiverenan'ny fahatokisan'ny vahoaka indray. Efa nanomboka ny ary Madagasikara nanomboka ny taona 2014. Zava-dehibe ny itoizan'izany fa tsy sanatria akory hiverina zero araka ny fitenin'ny zatovo hatrany isaky ny misy fiovan'ny mpitantana. Tsy mbola tafapetraka hatramin'izay ny fanohizana ary ny arahana naiky fa tsara teto amin'ny firenena noravaina ary ninina no tapahana hatrany izay najoro. Tonga izao ny fotoana andiniana tsara ny safidy atao satria didin'ny malagasy rehetra no mamaritra izay filotia niaraka ametraka tantara tsara ho an'ny ampitsony ho an'ny taranana satria tsy misy olo vaina raha ho sasatry ny miarina sy hiverina hatramin'ny voalohany hatrany. Mandra-piandrotsika ny vaovao izay fa voalahatra dia andao aloha iresaka ny vidim-bary niakatra 50 ariary hatramin'ny 100 ariary izany akora izany eny an-tsena nanomboka tamin'ity herinandro ity. Efa hiditra amin'ny vanim-potoana ny maitso ahitra isika amin'izao fotoana izao ka izay no mahatonga ny fiakaran'ny vidim-bary tsy ampy ihany koa ny vary any fotony ka voatery miakabidy ny vary eny an-tsena raha ny fanazavana voaray teny fotony ary mitatitra ny antsipiriny vaovao Piardina Zafindramanina sy Dota Rahatsarinjato. Maro karazana ireo vary hita ety an-tsena, ny akabidy avokoa anefa izay nanomboka tamin'ny herinandro iny. Miakatra izy zany raha miohatra tamin'ny iray volana. Efa miomana foana zany satria miakatra daholo le vidin'ny zavatra rehetrarehetra. Isaka ny vidy zany zay 50 kilo fa eo amin'ny 3 kapoka eo ny isan'andro. Fa tena enjana be raha hoe mbola maro anaka zao dia efa tsy mety tsony zany le tsondroto an'izany fa mangataka le foidinana. Raha ho an'ity mpivarotra ambongadiny iray ity izao raha toka 500 ariary ny vidin'ny vary makolika teo aloha amin'izao fotoana izao lasa 500 izany na hitam-piakarany 100 ariary. Ho an'ny vary tsipala sy ny vary dista ihany koa dia 100 ariary ny fiakarany. Vary tena be mpividy indrindra le vary gasy mora. Le ohatra misy maitsomaitso sy menamena io ny lokony ohatra ny sainam-pirenena. Taloha io 300 dia amin'izao tafakatra 900. Lasa be mpividy be izy amin'izao satria io zany mora indrindra ny amin'ny varintsika gasy. Ny vary manalalondo hatreto no lafo indrindra raha ny hita ety amin'ny tsena ny Nosbe. Raha tony kilaoka 700 ariary teo aloha amin'izao fotoana izao dia lasa 500 sy 700 ariary izany. Fiakarany eo amin'ny 500 ariary. Mitovy amin'ny fakana taloha ihany fa le tombarotra anay fotsiny zany lasa niena satria izay tsy tonga dia samy maka be da be satria le olona memenina be atao miakatra be ny vidiny dia amin'ilay tombarotra niena kely. Efa hiditra ao anatin'ny vanim-potoana ny fahavaratra na maitso ahitra isika ajoaty ao anatin'ny fitaopanetsana ny ankabeazan'ireo tantsaha tsy ampitsony ny vokatra ka izay no mahatonga ny fiakaran'ny vidim-bary amin'ny ankapobeny. Iresaka mikasika ny hetra indray isika. Anisan'ny fototra mampandroso ny firenena iray ny fandoavan-ketra ho ny tompon'andraikitra ao amin'ny hetra. Mitohy hatrany araka izany fanosehana ireo olona anao izay adidy izay mba ahafahana manatratra ny tanjona dia ho amafisina ny fahaiza-manaon'ireo mpiasa eo anivon'ny hetra, eo ihany koa ny fanabeazana ireo mponina mba hazoto izy ireo andoha izay hetra izay. Mbola marisarisa ary tsy resy lahatra ny ankabeazan'ireo mponina amin'ny fandoavan-ketra. Paikady amin'izao fotoana izao ny amporisihana azy ireo andohatra an'izany. Anisan'ny singa iray lehibe hitondra fampandrosoana ho an'ny firenena mantsy ny fandoavan-ketra. Io zany le antsointsika le hoe mobilisation amin'ny recette intérieure. Zany hoe tsy maintsy tsika zany no mampiseho voalohany le hoe afaka mampiditra hetra. Ino ny tena fototra le fampandrosoana
fa tsy le fanampiana avy any velany velively. Ireo fanampiandreo ary mibezaka amin'ireo mbola trosa mbola averiny dia ny hamerenana an'ireny zany tsy maintsy etra izay alaitsika avondrotsika ihany atao anatiny. Izay zany mahatonga le hoe tena lasa lahara-pahamehana eran-tany mihitsy zany ty le mobilisation ny ressources internes ty. Paika dia ahafahana mahatratra izay tanjony izay ny fanamafisana ny fahaiza-manao n'ireo mpiasa eny anivon'ny hetra, eo ihany koa ny fanabeazana ny malagasy hijery ny tombontsoa azo avy amin'ny fandoavan-ketra. Amin'izao fotoana aloha zany eo amin'ny hetra any amin'ny vondrom-bahoaka paritra no tena mivoy an'izay zahay satria iny zany akaikikaiky kokoa amin'ny mponina dia hoe mora ho an'ny mponina zany manara-maso azy hoe nandoa hetra trano nandoa hetra isan-karazany ho an'ny vondrom-bahoaka paritra dia inona no tena vitan'ny collectivité amin'izany. Ny hetra moa tsy afaka tonga dia affectena hoe ty hetra nalohako ty dia anaovana an'izao ihany fa tsy maintsy miditra anatina kitapom-bola fahobe le izy dia anaovana ny politikana fandaniam-bola zany rehefa avy eo. Nanomboka androany tetsy amin'ny Colbert ary haritra efatrandro ny atrikasa mikasika ny hetra, tanjona ny jerena vahaolana ahafahan'ny olona mazoto andoha izany. Nanatrika ity atrikasa ity ireo firenena sasa mikambana ao amin'ny OIF na ny vondrony iraisam-pirenena amin'ny teny ampahany na manontolo ny teny frantsay. Iseny to anatin'ny dokam-barotra isika hiverneto afaka fotoana fohy. Tsoranao mbola miaraka aminay amin'izao takariva izao ary anao iny fotoana isika hatranga-piarahamonina izay niseho tany Tomasina. Telopolo andro no fempotoana napetraky ny teo anivon'ny zandarmaria pirenena namerenana ny fandriampahalemana eto Madagasikara. Mpanao asa ratsy maro no efa sary ny zandary tany Tomasina vokatra izany. Tsy mijanona teo ihany anefa izany fahitatra manaraka ny lalam-pirenena faharoa sy ny lalam-pirenena fahadimy iny hoentina ampilamina ireo mpandeha miala tsasatra no tena antony izay raha ity fanazavana hoentiny ireo dainomenjanahary mpanao gazety Andriaminina any Tomasina ity. Olona roa mpangalatra moto, mpivarotra sy mpanondrana zava-mahadomelina ary mpangalatra taolapaty no sarin'ny zandarmaria pirenena teto amin'ny faritra Tsinanana tao aorian'ny fanombohan'ny opération mandio. Etika izay natomboka ary tsy natao ho an'ny faritra Tsinanana irery ihany fa natao indrindra ho fampandriana fahalemana manerana ny nosy. Araka ny fampandrihan-tany izay ataon'ny fitondram-panjakana moa zany dia tsy diso anjara amin'izany zany zandarmeria dia mifaritra ny lalan'ny jirofo Antsinanana ary ny vatovavy fitovinany. Ny tanjona amin'izy io moa zany dia ny fanenjena ireo olon-dratsy, anisan'izany ny famotsiana omby, ny fivezivezen'ny basy tsy ara-dalàna, ny vanilla ary koa ireo asan'jiolahy izay hita fa nahazo vana tato ato ny famakiana trano. Ho fiarovana ireo mpandeha fialan-tsasatra amin'izao, naparitaka amin'ny lalam-pirenena rehetra manerana ny nosy ireo mpitandro filaminana ary nampitombona isa izy ireo raha fanazavana trany. Ho an'ny usager de la route efa misy point, misy natao hoe point accidentogène dia misy point criminogène. Le toerana matetika isian'ny tranga fanafiana amin'ny axa dia misy élément mipetraka eo 24 heures sur 24. Dia misy élément manao régulation de trafic, dia misy élément zany manao sécurisation na axe fotsiny, dia misy élément manao police de la route fotsiny, zany hoe le misava papier. Fa ho fanomanana fifidianana izao kosa fa indondra raha ho ampitandro filaminana ny ampilamina amin'ny fizotran'izany. Manomboka amin'izao vanim-potoana anombohan'ny fampelezan-kevitra izao mandra-pahatotosany amin'ny atsakasy andavany ny fifidianana eto Madagasikara. Fa entina matsimbola ny fifidianana tokoa amin'izao akatiky ny vanim-potoana fifidianana izao dia manolotra ny anjara birikiny amin'izany ny Repoblika ny Alemana. Vola mitentina 10 € no natolotra tamin'izany natao ny fifanaovatsiny teo amin'ny Alemana sy ny PNUD izay mpandrindra ny tetika SACEM. Eny fa na dia efa nanolotra ivoly azy Alemana sy ireo firenena hafa miara-mombonantoka ao amin'ny tetika SACEM eo araka ity fanampanazavana ho arahantsika ity.
mbola misy kely ihany no tsy ampika nefany a tsy mahasakana antsika tsy androso moa zay zavatra zay eo amin'ny 1 million de dollars eo angambany no mety hoe tsy ho ampy zany eo anatin'le izy kanefa ny mandrosotsika ho fa vita ny fifidianany aza manana fanahintsika. Efa eo andalam-panomanana ireo bilita tokana ho ampiasaina amin'ny fifidianana nisy ny amin'izao fotoana izy ireo izay manamafy fa fifidianana ao anatin'ny fangararahana no handrandray ny sony. Lafim-baovao hafa kosa indray dia atokana ho andro maneran-tany ho an'ny bambo na ny volobe ny 27 ny volana septambra toy izao. Isan'ny tanjona ho an'ny Madagasikara ny ampiroborobo ny seha-piarina bambo, izany hoe tsy hijanona amin'ny taozavatra madinika fotsiny fa hanome lanja ny indostria ihany koa fanampanazavana hoentiny miaro sorojy ravaka sika sambola manana. Voalaza fa nampidirin'ny Sinoa efa tamin'ny taona 1970 ny bambo misy eto Madagasikara. Vanaka, gorodona, sakafon'omby, lamba fitafy na ihany koa ankora ampiasaina amin'ny fikoloana ny endrika. Samy vokatra azo avy amin'ny bambo na ny volobe avokoa ireo. Amin'izao fotoana izao tsika eo ampanaovana ny alalana ahafahana manondrana ny charbon bamboa atao kosmetika. Tanjona ny velaran'ny seha-piarina bambo ka tsy hijanona eo amin'ny taozavatra madinika fa hitatra amin'ny fananganana indostria manodina ny bambo. Tamin'ny fanomboana ny seha-piarina bambo dia natao hoe fiarina ho an'ny mahantra izy io fa raha any ivelany tsika zany any Inde any dia ny mpanan-karena no manana fananka bambo satria lafo dia lafo. Any Chine zao efa tsy mampiasa tiofonte tsony zareo fa hoe composite zay dia zay bambo no fangaro amin'izay dia efa reny tio hitondrana rano reny zany le tio be ny jirama reny. Atokana ho andro maneran-tany ho an'ny bambo na ny volobe ny 12 septambra. Ezaka efa natao ny fanomezana fiofanana mifototra amin'ny taozavatra momba ny bambo. Eo ihany koa ny fampitomboana ny velaran-tany ambolena zanakazo. Ohatra amin'izany 20 hektara ny tsiazo-paniry, 10 hektara any amin'ny fariny tasy ary 20 hektara any Mahajanga. Fa insariny ihany koa no tondranitrika ny maresaka avy any ivelany. Mbola anatin'ny fitadiavana ireo olona tsy tapopoka taorian'ny fandalovany rivo-doza mahery vaika antsoina hoe mangota ireo mpamonjy voana any Filipina amin'izao fotoana izao. Raha ny antotany isan'ny vahoaka farany dia tafiakatra 470 ireo olona namoiny any vokatry ny fandalovany izany rivo-doza mahery vaika izany tany Filipina. Mitohatra ny fitadiavana ireo olona tsy tapopoka ny Filipina taorian'ny fandalovany rivo-doza mahery vaika mangoto mantsy dia betsaka ireo tany ny otsaka ka ihina fa misy olona voatototry ny tany any an-toerana amin'izao fotoana izao. Na tsy mpamonjy voana azy eto dia miara-misala avokoa amin'ny fananana ny tany ary fijerena sao misy olona tototry ny tany fantatry izy ireo. Miaraka amin'ny angady avokoa ireto olona ireto no tsy fahatongavan'ny fitaovana. Betsaka mantsy ireo lalana tapaka ny toerana ka nitarika ny fahatarana ny fahatongavan'ireo fitaovana tokony ampiasaina eto anafainganana ny fikarohana. Raha ny antotana isan'ny vahoaka farany dia efa tafiakatra 470 ireo olona namoiny ainy raha tao Filipina fotsiny vokatry ny fandalovana izany rivo-doza mahery vaika izany. Tsy mbola fantatra kosa ireo olona tototry ny tany vokatry ny fihotsahan'ny tany be loatra tany an-toerana. Any Hong Kong kosa indray dia efa manadio sy miezaka mamerina ireo foto-drafitrasa rava n'ity rivo-doza ity hatrany ireo mponina any an-toerana. Tsy ireo mpamonjy voana ihany no manatanteraka izany fa ireo mponina ao an-toerana ihany koa dia miara-misala amin'izy ireo. Tsy ahivina fa rivotra 490 kilometatra isan'ora no nentin'ny rivo-doza mangoto tany amin'ireo firenena aziatika ireo. Tafiakatra 300 olona kosa amin'izao fotoana izao ireo olona naratra vokatry ny fandalovana izany rivo-doza izany. Tsy mbola fantatra ofisialy kosa ny isan'ireo olona namoiny ainy. Fananomboka andro any dia namoaka lalàna vaovao ny any Afrika Atsimo fa tsy voarana lalàna intsony ny fofoana rongony ho an'ireo olon-dehibe mila izany. Fanapahan-kevitra izay noraisina mahabe resaka any an-toerana amin'izao fotoana izao. Gerda no anarany ity lehilahy iray ity. Aman-taonany maro izay no narary
ary efa betsaka ny fanafody nataony fa tsy nisy nandaitra taminy. Efa marany koa ireo mpitsabo izay nandalo teto aminy. Eritaona izay no nanapahany hevitra fa amin'ny alalan'ny rongony no entiny hitsaboana ny aretiny. Mamboly izany mihitsy izy eto an-tokotaniny. Avady no menaka ihany koa izany ampiasainy ataony fanafody hatrany. Raha ny afita nandritra ny eritaona izay gère tany Johannesburg dia androany kosa efa tsy voararany lalana intsony ity zavatra ataony ity. Nambarany fitsarana ao Afrika Atsimo mantsy fa ho an'ireo olon-dehibe mihoatra ny 20 taona azo atao manomboka izao ny mifoka na mampiasa ny rongony any an-toerana raha toka tena ilaina amin'ny vatany izany. The effect of the judgment of this court is to Ity decriminalize fitsarana ity dia manambara fa tsy voasazy intsony ireo olon-dehibe mampiasa sy mamboly ary mifoka rongony. Manaraka fepetra nefa izany satria ilaina fantatra mazava ny antony ilaina izany amin'ny vatany. Eo ihany koa ny hoe tsy mivoaka ny tranony izy raha toka ampiasa izany fa ao amin'ny reriany. place for that adult's personal Mijanona ho voararany an-toerana kosa nefa ny famarotana ny rongony sy ny fifohana izany eny an-dalambe sy ho an'ireo tsy ampy-taona. Izay no mikasika an'iny retondray ny zanam-pandaharana izay ho arahantsika ao anatin'ny tapany faharoa. Anatin'ny fanadinam-panjakana baccalauréat indrindra isika amin'izao fotoana izao miompana amin'izay indrindra ary ny teny anglisika androany. Tamin'ity anio ity dia ohabolana mikasika ny vary no nasaina notohizan'ireo sendra ny mpanao gazety ny Le JT ao anatiny hoy ianao no anarahanao izay. Horonan-tsary fanentanana ny olona tsy hanao maloto ao Paris no arahantsika anatin'ny zanam-pandaharana hafakely. Dokam-barotra vitivity no antsika manasaraka ireo dia mbola heverinety indray reto ary sy Francis Turbo anolotra anao ireo zanam-pandaharana amin'ny tapany faharoa ireo.